Misaotra manay izao fotoana izao Andriamanitra azonay manantona anao lay miahy mombana rehetra na ny ara-panahy na ny ara-nofo mampahereza araka ny fombanao fa voningiananao izany. Amen. Ny filazantsara araka ny Luka toko 5 ny 7:70 ka hatramin'ny 4:20 no isy ny afatry ny tompo. Ny finoana no hamonjenantsika. Izany indray ny lohahevitra ao anatin'izao afatra izao. Fantatsika efa nivakiana teo ny Luka toko 5 7:70 ka hatramin'ny 4:20. Tantarana lehilahy paralitika nentin'ny namany eo amin'ny Jesosy mba hositranina. Ilay hoe paralitika dia olona voan'ny aretina any amin'ny ozatra. Aretina mampalemy ozatra izy io ka lasa malemy. Tsy afaka mandeha, eny tsy afaka mitsangana akory azy. Maniry mba hositrana izany ty lehilahy tia dia ny namany izay azo ambara fa tena tia azy no nitondra azy tamin'ny fandriana, nitondra azy teo amin'ny Jesosy ary tsy nanaiky raha tsy tonga teo amin'ny Jesosy ity marary ny paralitika ity dia rehefa tonga teo amin'ny Jesosy dia haitsika ny afarany tantara teo fa voavonjy izy satria sady voavelany elony no sitrana ny aretiny satria afaka nitsangana izy nibata ny fandrinany dia nandeha teo mason'ny olona teo. Izany no ilazantsika hoe ny finoana no mahavonjy, ny finoana no hamonjenantsika. Inona ny fahamarinana voalohany? Ny finoana no hamonjenantsika ka tokony iainana. Izany ny fanalahidy eto, finoana iainana fa tsy hoe finoana ny ampohany fotsiny. Misy olona fantatsika tsara tsy tonga ty ampiangonana ty fa rehefa mba miresaka aminy isika dia ny firovatena no alefany aloha. Zay kena tsy makany ampiangonana ary mba mino eto zany zao dia isy ny tenin'Andriamanitra tsara, tsy finoana amboamboarina hoe any ampo, any an-tsaina zay tsy hitan'ny olona akory. Andriamanitra nefa mahita fa tena finoana miainga avy any anaty. Izay mantsy ny hitantsika amin'ny 2:20 Jesosy zany dia miteny hoe hita amin'ny Jesosy ny finoana. Jesosy dia mpamakatra ny fosiny vo malala hoe tena manana finoana ka ny ampony tany ity marary ity, toy izany koa reto mpitondra marary reto. Kanefa ambonin'izany dia hitantsika ao anatin'ny tantara zao hoe nasehoany na hoe hita teo amin'ny fihetsiny tety ivelany izany finoana izany. Jesosy mantsy dia miaiky mihitsy hoe tena hitany ny finoany ity marary ity. Izany eo amin'ny 2:20 ary raha hitan'ny Jesosy ny finoany ireo dia hoy izy hoe raha lela voavelany kao. Ao anaty moa zany le marary zany zao dia zao fantany hoe efa tsy afaka tsy misy, efa niainany nandritra ny fiotaona teo zany. Kanefa rehefa tonga teto namana izay manana finoana koa ka miteny hoe eny ary fa vonona hibatanao zay andao ianao hoentinay makany amin'ny Jesosy. Tsy moramora nge zany hoe ianao marary tsy afaka mihetsika dia hoentin'ny olona mifandrina. Tsy confortable zany ny fitenitsika. Fa noho ny finoana ity marary ity na dia tsy afaka mihetsika zany vatana nanaiky izy. Ambonin'izay le Jesosy ho atonina tsy hoe Jesosy manana kabine mitokana dia ho atonina mangingina fa eo amin'ny masom-bahoaka. Manahirana koa zany raha mbola olombelona etsika hoe ianao marary ambony fandrina tsy mihetsika dia hoentina andany masom-bahoaka be dehibe. Ngamba amin'ny androntsika ankehitriny dia misy andeha akasary dia hamoaka ny sarinao any amin'ny tambajotra. Ny ekeny ilay marary mbola marika ny finoana zany. Avy eo ndraiky noho ny tonga tany dia hoe ny trano azy efa feno, ny vahoaka efa tototra be ianao lodo tsy voaray. Dia samy nane finoana na le mpitondra marary manao hoe tsy manika an'izany tsika fa ianao efa hoe tokony hositrana, tokony ho tafahoana amin'ny Jesosy ianao dia zao ianika any amin'ny tafo ary zay. Dia eny no aboakanay dia ampidinina avy any ianao. Raha maolombelona aloha eo amin'ny toeran'ilay marary tanao rehefa tsy mety dia oka izay. Teo mbola atao hoe moramora ihany satria ety tany zany no somary mitondra ny fandrinao ny olona roa na mety ho efatra ngamba ranomarina.
zao ndraiky hoe mbola hoentina milingilingy ery ambonin'ny tafy mbola nanaiky ihany ty marary mba azonao zany finoana zany ary tsy gaga raha miteny Jesosy amin'ny 10:20 hoe hitan Jesosy ny finoana ka tena finoana miaingana anaty ary iainana aseonao mihitsy fa tsy hoe le finoana dia mipetrapetra fotsiny aratra atao mpandrina dia amen tsy zany no hita zan'Andriamanitra antsika dia haitsika ny tantara ny loahana mba harevatsany le zany hoe raha eto zany no misao dia ahoana ngamba mety fanomezantsiny no azo zany no ty tantara ty ary tantara tena nisy ity raha namandrao zany dia zao efa fantan'izao hoe malemy ty olony tya fa manam-pinoana izy dia mitondra azy izy ary na misy vahoaka be zay atao hoe lasa sakana azy dia tsy kivy izy fa mbola mitady hevitra na dia fatao hoe tsy misy azo sony anatonana an' Jesosy dia tena izy no nampidina n'ilay marary na apiaika an' Jesosy na ny finoan'ilay marary na ny finoan'ny mpitondra marary ry havana isika rehetra dia samy manana mission na mission samy manana zavatra tao samy manana kanjony eto zany dia aseho an'izao tenin'Andriamanitra hoe raha mbola zavatra tsara no ataonao tsisy an'izany tsisy sakana zany tsisy zany mandeha moramora zany hoe raha mbola zavatra tena lehibe no ataonao ianao ve rehefa manao zavatra ny finoana inona moa no dikan'izany tena mba hoentinao ambavaka be alohan'ny mianatra ve ianao mivavaka miainga eo an-trano alohan'ny amerin-deso nara-pianatra ianao hoentinao ambavaka ve ny olana sedrainao ny ampianarana any tsy maintsy misy ihany tsy laozan'izay misy ilay mpianatra filavaniny maheritreritra zay kortany ny devoiranao zay tsy anaranao no atao rehefa sendra ny olana sakana tahaka izany ianao hijanona tsy hianatra tsony ve sandroso any rehefa fantatrao fa tanjona tsara sitrak'Andriamanitra zany ataonao zany tsy laozan'izay misy koa any ampiasana any mpiara-miasa mialina mila vanina asa sy tokony ataonao no asainy ataonao ny vitanao ravana dia tsy asa tsony ny kivy any nefa mba sitrak'Andriamanitra ihany zany asa ataonao zany eny mety misy mpampiasa manao tsy azo reny dia tsy asa intsony aho mampianatra atsika izao texte izao rehefa zavatra maresy lahatra anao araka ny sitrapon'Andriamanitra efa noentinao ambavaka aza mora kivy zany be dehibe ny lalana azo atao ninoninona sakana indrindra moa fa ny fivavahanao amin'Andriamanitra impiry moa ny mamberimberina ianao zany mivavaka amin'Andriamanitra zany maharombotra amin'ny devoly ary ny olona tsy mpivavaka izay anana ny devoly fahefana dia ampiasainy anao zay anakivinanao zay aketraka anao ka raha mora kivikivy ianao dia tsy ho tonga amin'ilay tanjona ho raraka an-dalana ho any amin'ny fahaverezana tenin'Andriamanitra ny milaza hoe zay miemotra dia makany amin'ny fahaverezana ka dia mampianatra atsika izao tsy ho voavonjy ianao rehefa tsy manana finoana ary ny finoana dia finoana maharesy ny tahotra finoana tsy matahotra izay sakatsakana fa mandeha hatramin'ny farany ary zay mahatra hatramin'ny farany ihany no vonjena fa marena faharoa ny finoana no amin'izay antsika ka niara-panahno vao niara-nofo da tsika zany na amin'ny 20 zay nivakiana teo na amin'ny 20 rehefa hita an' Jesosy ny finoan'ilay lehilahy sy le mpitondra marary dia zao nambarany raha lehilahy voavela ny elokao fa inona moa zao ny mamay an'reto olonreto manatona an' Jesosy ny hositany ohatra tsika makany amin'ny dokotera iko inona moa andanatsika any amin'ny farmasia ny azo fanafody inona no andanatsika makany amin'ny tsy fantatro mpanao kiraro ho vitany kiraro zany hoe le mamay atsika aloha zany dia le makasika ny vatantsika le marary atsika raha tsorina dia zao le ara-nofo fantako Jesosy efa manam-pinoana ihany dia nasehony azy raha ny marina tokony inona no lazan'i Jesosy sitrana ianao tsy zay fa inona no lazainy voalohany voavela ny elokao na dia tsy nanao vavaka fifonana pahabe maso azy
efa tsapany tompo amin'ny toem-pony fa olona manetry tena ary manana finoana voavela mielokao. Ary zay no mampiavaka antsika amin'ny tsipivavaka. Ndrisy marina fa lehibe ny trano fiangonana fa dia atao hoe bangabanga ny dabilio fa manaherana ny eo izany zavatra ra-panahy zany. Rehefa zavatra tsy hitan'ny masony alao amin'izany fa mandany fotoana. Mahagaga nefa fa ny kolotsaina rehetra ary indrindra ny kolotsaina malagasy dia samy miaiky fa isika olombelona ity dia tsy resaka nofo fotsiny, tsy resaka taolana sy ozatra fotsiny fa misy zany fanahy zany. Iza ny kolotsaina tsy naiky amin'izany, na tandrefana na tafinanana na tavaratra na tatsy. Fa rehefa hoe fanahy araka n'Andriamanitra dia malaina ny olona. Mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra eto. Raha manana finoana marina ianao, niara-panahy vao niara-nofo. Fantatry Jesosy fa marary zany marary. Efa niainan'i Jesosy tetỳ an-tany zany. Marary tsika rehefa marary. Fa niara-panahy aloha no mamaky azy. Tsara be ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aloha satsia mialohan'ny anaovanao ny zavatra rehetra sy ny angatahanao izay mamay anao. Rehefa mamaky any amin'ny epistily any ianao dia voasoratra ny hoe aoka ny fisaorana sy ny fifonana noentinareo maneo ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra any dia milaza amintsika hoe mbola tsy mangataka akory isika efa fantatry ny ray izay tokony ho antsika. Tsy zay fa mampianatra antsika izy hoe ataovy aloha ny fidiarana an'Andriamanitra, ny fifonana mba ho tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Dia mba aoka ianao ahazo fameran-keloka aloha miaino tsara zay lazain'Andriamanitra aminao, izay ianao vao mangataka. Ka tsy zany foana hoe nataontsika ao anaty fanompoam-pivavahana isaka ny mandeha vao meno amin'Andriamanitra tsika dia inona ny voalohany? Vavaka iny fidiarana. Na dia hoe mahay mafy azy ianao na azo fanasitranana. Asa hitako hoe ho any amin'ny filoham-pirenena hoy ianao vao teo no avoe sanatriny hoe nanompo azy. Ny anton-dianao angataka baolina sy maillot. Vao ny ambaravarana dia aiza ilay baolina sy maillot? Mba farafara tsy miahoana, mba miaraba, mba mamevonary manaja anao Andriamanitra filoha. Tsy zay ve? Ary misy ratsy natao mifona ry tamin'izao. Zay vao mba samy mangataka olombelona aza atao an'izany. Maika fa Andriamanitra. Ka ohatran'ny hoe efa mahazatra antsika loatra ny fanompoam-pivavahana fa tena mitaizantsika izany. Tohiza antsika mandritry ny alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy any an-trano any. Rehefa mihaona amin'Andriamanitra iny any voalohany fiderana, fisaorana. Dia rehefa vitsy zay miaino inona ny sitrapon'Andriamanitra. Dia manoloana an'izay maninona avy eo? Mifona. Asa raha tena mifona amin'ny fotsika tokoa isika rehefa tonga ny vavaka fifonana. Tena mifona amin'ny finoana. Ary rehefa mifona dia mahazay vao mahazo inona? Famelan-keloka. Dia miaino rehefa mahazo famelan-keloka miaino alohan'ny andehanana miaino inona ny sitrapon'Andriamanitra indray ny alalan'ny toviteny sy ny tenin'Andriamanitra izay vakiny. Zay vao tonga any amin'ny dia mbola manavao ny fanoloran-tena. Tsy zay rehefa azo famelan-keloka dia manavao amin'ny alalan'ny fanekepinoana. Zay vao tonga ny mivavaka fangatahana. Ka mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra finoana ara-panahy vao niara-nofo. Ary izany no tsy tovisantsika amin'izao tontolo izao. Raha ny tena marina isika izany dia tena olona mpanao asa soa. Raha ho mijery an'ireto le mitondra marary reto izany zao tsika. Raha marala aloha ny fiainana ty ampitan-dranomasina aty manomboka samy makamaka ho azy individualisme. Manaherina be zany mifampikasokasoka, mifampiditra trano, mifampindrana zavatra, mifanatona, mifanontany. Fa tena mbola soatoavina kristianina izany hoe manao asa soa. Tsy hoe manao asa soa mba voavonjy. Misy olona mieritreritra amin'izany keo mantsy. Misaka mafy manao asa soa mba voavonjy. Lasa tsisy dika ny famonjen'ny Kristy re izany. Fa rehefa tena olona voavonjy ianao dia tena tonga amin'ny fitenin'ny apôstôly Paoly ny fitiavan'ny Kristy manery anay. Dia ohatran'ny mandeha ho azy zany hoe manampy namana zany kely manao asa soa.
raha amin'izao fiainana zao moa ohatrandreo mitady raha tsika raha manontany namana tena fiteny tsara hoe inona no azoko anampiananao, inona no azo anampiananareo tompo, fa tsy hoe horesin'izao tontolo zao ndray tsika amin'izany. Inona tokoa ny efa mba nataonao, efa mba nitondra olona marary tany amin'ny dokotera tokoa fa ianao fa sahirana izy na nitondra azy nakany amin'ny hôpitaly. Be dia be ny zavatra azo atao anehoana an'izany hoe toepana kristianina izany. Mety misy olona sahirana amin'ny fikarakarana taratasy, administration, efa mba nanampy azy ve ianao indrindra ty hatan'olona ty, ary ny tena lehibe fa zany ny fototra eky dia zao efa mba mitondra olona ao Kristy ve ianao, manomboka amin'ny ankohonanao, mpiara-mianatra, mpiara-miasa, ho adinina amin'izany le tsika riavana. Azo atao mankaleo menao an'izany fa tena tenin'ny tompo zany, ho adinina amin'izany tsika raha mbola tsy nanao an'izany mihitsy ianao. Fa marena fa telo sady farany ny finoana no amonjenantsika ka tsy afa-misaraka ny ara-panahy sy ny ara-nofo. Teo zany hoe oy ara-nofo ihany koa, fa ny ara-panahy no voalohany. Aleo tsy mangataka ny ara-nofo akory raha ny ara-panahy tsy milamina. Fa amin'izao fahatelo zao dia aseho amin'ny tompony hoe tena manana ny fahefana rehetra amin'ny ara-panahy sy amin'ny ara-nofo tsika izy, tsy misaraka zany. Dia kely mihitsy zany hoe nohariny isika vatana, saina, fanahy, fo eo anatrehan'Andriamanitra. Zany no antsoinantsika hoe aoka tiava Jehovahandriamanitra ao amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Tena zao no naharin'Andriamanitra atsika, tsy ny devoly nahary ny nofontsika akory. Misy mantsy ohatra midisy hevitra hoe eny fivavahana ara-panahy zany, momba ny ara-panahy ihany no any, fa ny nofonay kosa zay mba mila mikarakara tena, fomba fitenin'ny olona zay, mba mila mikarakara tenako zay tsy manampy ny tena no tsy ampian'Andriamanitra. Zay ny fomba filazana azy dia lasa izy zany mitady tomasy mikarakara an'ity nofony ity, mitady olona mpitaiza mikarakara an'ity nofony ity, tena apetraka ny ten'Andriamanitra tsy misaraka. Aiko Jesosy mijery zay azona manasitrana ity lehilahy ity rehefa niraisiny tamin'ny finoana lay famelan-kely, ka tsy misaraka fa tena manasitrana atsika amin'ny tompo. Mifantatro ny tompo io aretina mampijaly atsika io, itezany atsika io, mijery miaraka amin'izay tokony asoa atsika, anala ny fanentenana. Zany ny tompo tena mikarakara atsika amin'ny fomba rehetra ny tompo. Eto zao dia mikarakara ty marary ty izy, iraka avy amin'ny tompo ireto namany mitondra azy reto. Zavatra tsy fahita firy zany. Mino an'izany ve ianao? Tena mikarakara atsika amin'ny fomba maro tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Aveza moa ny vokatry ny tany. Tsika nga nampitsimoka n'le votany ambanin'ny tany io hipotra aty amin'ny tany aty, nanondraka impireo aza raha tsy asa tanan'Andriamanitra zany. Raha mbola misy ny sakafo hoanitsika mehery ary manana sitrana, tsy mila dianao fanazavana ara-tsiantifika eto andrasy lahatra anao hoe misy fanasitranana ratsika amin'ny alalan'ny sakafo hoanitsika, asan'Andriamanitra zany. Rehefa miana sasatra tsika matsiary maha-olombelona dia misy fanasitranana sy fampahirezana omen'Andriamanitra atsika. Na tsy mihinana fanafody azy indraindray misy aretina amin'ny alalan'ny sela ao anatsika. Ianarana trano-pianarana zany, miady mangina ao anatsika, manasitrana ny aretintsika. Amin'izao andro mandroso zao zay heverina hoe système sécurité sociale, asan'Andriamanitra zany manampy atsika mba hanasitranana sy hampahirezana atsika. Ny medicine rehefa hoentina ao anatin'ny toe-panahy kristianina dia tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra zany. Fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra tompoko ny dokotera sy ny fanafody. Rehefa manana finoana ianao, anasitranan'Andriamanitra anao, ary ny dokotera tena kristianina miaratsina mamerina an'izany dia samy aika ao masonao manao hoe izahay dokotera mitsabo ao nantoy ianao, ny tompony manasitrana izy. Fa raha hoy ianao hoe ny dokotera sy ny fanafody ny tena farafanasitranana, dia tsisy maty ny amin'ny hôpitaly, tsisy maty ny zanaka dokotera sy ny dokotera sy ny sisy. Miaiky izy fa Andriamanitra ny tena mpanasitrana, ary mihoatra amin'izany rehetra zany
manasitrana sy mampaherantsika amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Mino izany vera aza morakivy atsika rehefa mitsapy teny, aza morakivy. Misy foana ny fomba rehetra hain'Andriamanitra mpaherezana hitehirizana anao na ataony aretina mitaizanao azy mahay manangana anao ny tompo, tsy misy masakana ny tompo rehefa zay no sitrana. Daoka toy izany tsika na amin'ny fivavahana azy. Ry havana, ny fahafaratita teo ny 520 dia zao fidiarana an'Andriamanitra. Na le vahoaka nanatrika teo aza lasa galaka midiaran'Andriamanitra, samy mahalala hoe ity lehilahy ty efa ela be no nalemy katrany paralysisy. Vao miteny eny Jesosy hoe betao ny fandrinao mandehana amin'izay mitsangana, mandana miverina any atokantranonao. Dia tena nanaraka ara-bato teny tsy misy salasalana. Zay le finoana mahasitrana, finoana mahavonjy. Dia gaga ny olona ahoana zany, dia lasa samy mideran'Andriamanitra ny olona teo. Ka zay no izy rehefa ao anatintsika ny toe-pana kristianina ka mahavita zavatra tsara, mahavita mission, mahavita asa soa isika, mitaona olona amin'ny Kristy, manampy olona amin'ny fitsaboana, amin'ny fikarakarana taratasy sy ny sisa rehetra. Le olona mody tsy miteny le olona fa mahita anao manova ny foniny. Io zavatra ataontsika rehetra io tonga dia lesona sy afatra ho an'ny olona. Ny tena afatra marina fa ilaina ny toriteny, fa ny fiainana velona hitan'ny olona ny tena afatra, tena toriteny velona. Baiboly mivelatra ozy ny fiteny sasan'izay, mitaona ny hafa. Aza mba kiry amin'izany fanaova-tsoa zany sika. Ataovy amin'ny finoana zany, vokatra amin'ny finoana zany fa ny tena marina, dia hitanao fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra ary ampijoro antsika hatramin'ny farany izy. Ho azy tokoa ny voninahitra. Amen.